Fahatafaraka aminao indray izay avy ety amin'ny ekipan'ny Meteo Madagasikara amin'izao alina izao. Manolotra ny arahaba tompoko hali izay malefaka na atono no mandrafitra ny toetry ny androntsika, izany hoe mbola maina ny andro amin'ny ankapobeny. Tsara ho fantatritsika ihany koa nefa fa rehefa maina be ohatr'izao ny andro dia betsaka ny zavatra mety hitarika firehetan'ny afo ka araka izany dia tokony hitandrina ny tsirairay sy handray fepetra mifanaraka amin'izay. Izay ny amin'ny ary fa toy izao ny mety toetry ny andro no vinavinaina ho an'ny rapitso atombokantsika vetrany amin'ny maraina dia ho avy ny orana na tia Sava sy Analanjorofo mipakatra tia Tomasina fa hifandimby andrahoana sy masoandro na Ibalikabenga be masoandro ao aorian'ny fisavan'ny andian-javana vao maraina ho an'ny faritry ny afovoantany iray manontolo iny mahazo an'izany ihany koa nareo any amin'ny faritry mena be iny. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia maina ny andro saika manerana ny nosy na somary ora lovandrahoana ary ny aty amin'ny nosy be sambarano toraka izany ihany koa ny eto amin'ny faritry ny afovoantany ary sisan'izay moa dia Ibalika be ny masoandro na hifandimby amin'ny rahoan'izany. Ny maripana ny tombanana ho an'ny rapitso ny ambany dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 21 degré Celsius eo ny faritry ny afovoantany. Ny maripana mafana indrindra kosa indray dia hitantsika aty amin'ny manodidina ny Antsohisy Maevatanana 5 degré Celsius. Izany faritry ny afovoantany kosa dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 degré Celsius. Ibalika be ny masoandro any Johannesburg fa hifandimby amin'ny rahoana izany na any Paris, Milan, Nairobi, Maurice toraka izany ihany koa ny any Comores. Andrahoana ny andro any Seychelles fa anaorana tandrifon-drahoana ny any La Réunion ary ho araha ikotrika izany any any Abon. Dia izay indray ary ny mamarana ny fitorantsika hankasitrahana fiainanao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ny tena kosa dia mametraka ny veloma.